Sehatra ny fanatanjahantena kosa no isarahantsika amin'ity takariva ity katona amin'ny alahady avy izao ny fandaharam-potoana ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny taopilalaovana 14 ao anatin'ny taranja baolina lavalava hiavaka ny famaranana satria dia nanasa ny fileovana roa lehibe ao anatin'ny top 14 section Antananarivo renivohitra dia ny Tammanosobe sy ny TFA anaty hazo. Lalao fiantsina zay iadina omby mifaha ikatrohan'ny Tammanosobe sy ny TFA anaty hazo zay samy ao anatin'ny top 14 miaraka amin'ny famaranana ho an'ny fiadinany tompondakan'ny divisionna fahatelo ho an'ny section Antananarivo renivohitra no amarana ny taopilalaovana 14 vonona ny TFA. Fahafantarana ny Tam aloha grande équipe izy raha eto amin'ny Analamanga ary aferaha malala zany hoe Tam masy anaty hazo zany fa tsy hoe amin'io voaihona fa faneona foana ny maty zay sy Tam mafarany teo zao sahala dia amin'io zany mba hita ny mpidiringy zany amin'io mba hita zavatra mahafinaritra ny anaty hazo moa aferaha malala ihany fa anaty hazo tsy dia aina anaty hazo zany le hoe manao vava sy ny anina fa rehefa eo ambony terrain zany vao mampiseho amin'ny anaty hazo anaty hazo dia reo amin'le tetika ady teneninao mo tetika azo amin'ny anatin'ny tetika ady entina eny ambony terrain moa zany ny anaty hazo dia efa iarahan'olona malala ihany fa anaty hazo zany manana zia na ao anaty avana ty amin'ny 3 quarts samy efa nanana anaty hazo fa le ohatrany tamin'ny taloha le hoe ady avana fotsiny ny anaty hazo fa zao zany efa mifameno reo iaraha malala ho fa tamin'ny masy anaty hazo zany samy ao anaty top 14 ary efa mifandona matetika zany ka le hiteny hoe matahotra na tsy matahotra aleo eo ambony terrain ijerevana azy fa zay efa voapirofo zany fa sahala amin'ny match farany nataonay. Na teteo azy ny tsy fahombiazana tamin'ny taopilalaovana 14 ho an'ny Tammanosobe dia vonona ampisehon'ny tanjany izy ireo miaraka amin'ny mpilalao vaovaony amin'ny fionan'io. Io lalao io zany tena hita lalao Antananarivo amin'io satria zao hoe raha malala tokoa nefa tamin'ny 2014 iny zany nisy tsy fahombiazana kely ny Tammanosobe io olo hoe solava mindra ka efa nisy fiomanana iverina zay zany le taktika ny Tam teo aloha misala ny farany teo zany ka raha ny tanjona aloha dia tsy maintsy mifandresena kosa aloha ny tanjona fa ny fiangaviana zany dia aloha mbo tonga maro mijery indrindra koa mezako kely fitenenako zany amin'izareo mpitatany reto aloha le mba le arbitre mba hoe litain koa zany mba hitsarana eo fa tsy le hoe satria misy mba misy kategoria kosa le izy fa tsy hoe arbitre régional ry tsara n'le lalao io aloha tsy afaka mbola hiteny hoe firy fa raha nitetika atao aloha ivoaka amin'izay machine mety ny ese aloha tsy maintsy isy tsy maintsy hifanenjena ny ese satria ny ese no tena fandresena fa raha aminay Tam zany dia le akon'io mbo ny tena tanjona eo mamasina. Ankoatran'izay dia ho tanterahana amin'ny alahady io ny lalao famaranana rehetra izay mbola tsy vita ho an'ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra ka isan'izany no ho an'ny 4 divisionna fahatelo izay katrohan'ny RCTA sy ny 15 volts samy avy any Anosobe ireto tarika ireto. Dia farantretan'ny kitoplasitoko vavy ny fampalalambavao antsika fisaorana amin'ny tafitafy natolotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitoy hatrany ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra mateveny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma.